ahoana izao raha matoa mpametraka fanontaniana izy io zao tsika mba misehitra mahafinaritra angamba fa tena mba tokony ho asongadina mihitsy ny zavatra tahaka an'izao. Io invece vai, ma fatta che fa nulla, Zay zany afaka amin'ny opération dia raha tianao investissement izy moa le raha pour financer zay mity an'ilay objectif. Rehetra zaro zao manao zany. Tsara zany e, tsara zany mahafinaritra. Ny mampisika mahafinaritra. Wow. Nao akana ray mavy tsara e. Inavy le avec alcool. Ino misy? Tonique sana selepa kana sama tsisy makasarona am'sakafo tsy dia tena hoe ny andrasan'ny fitondram-panjakana fa ny tena zava-dehibe zany dia ny fanehoan'ireo malagasy izay atao hoe mila ravinahitra avy any ivelany ny finiavany zareo handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny fahavononany zareo zay zava-dehibe mihitsy n'izay mety miseho amin'ny endrika maro samihafa, mety efa nisy ilay izy fa dia hoe amafisina ilay izy amin'izao fotoana izao amin'ny sehatra maro samihafa. Hitantsika teo zany fa tena avy amin'ny lafy valo tany manerana an'izao tontolo izao mihitsy izy ireo satria malagasy dia melipatrana manerana an'izao tontolo izao ary ny tena zava-dehibe zany dia hoe kondoha izy zareo hijery hoe ahoana moa ny azahoana manatanteraka fotodrafitrasa eto amintsika, ahoana moa ny azahoana manampy ny vahoaka malagasy, ahoana moa ny azahoana miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy, ahoana moa ny azahoana miara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina maro samihafa mba ampandrosoana amin'ny sehatra ara-tsosialy, ara-toekarena ny malagasy. Ary everika fa tena zava-dehibe mihitsy ny azahoana ny kondoha tahaka izao tena zava-dehibe mihitsy dia izy satria azo lazaina hoe tafaray ny tisimanina anatin'ilay izy ny tenako moa zany tany am-boloha mihitsy dia efa nametraka hoe malagasy dia ray ihany na iza toerana misy azy na iza iainany dia tsy fanomezantsiny zany fa ny zava-dehibe dia zao hoe samy mitodika amin'ny firenena ampandrosoan'ny firenena satria zanaka malagasy daholo ny rehetrarehetra ary na avy lavitra aza na any an-tany lavitra aza dia afaka mampandrosoana ny firenentsika. Monsieur le Président, azo eritreretina ve ny siny hoe diaspora malagasy anday anjara amin'ny fifidianana eto Madagasikara sara amin'ny firenena mandroso ny efa devitra efa niseho foana zany io zany tsy fitondram-panjakana rery manapaka satria efa nisy adevitra ihany koa izay natao niaraka tamin-jareo misy ny sasany vonona, misy ny sasany manao hoe mbola aloha masandra ny zavatra zany aloha tsy fitondram-panjakana mihitsy no manohatra n'izany hevitra zany na kely varavety aza fa tsy maintsy fampiarana daholo zany zavatra. Kasika an'ilay ambassadeur zay andro
diaspora ka tsisy hoe ambassadeur miahy azy manokana koa fa efa ao anatin'ny ministère andraramba iny zany efa misy direction générale ao anatin'le izy ao a fa dia io zany miahan'izy ireo a mifandray amin'izy ireo a fa dia ao arinany zao fionany zao dia ivelatra be zany a ny dinonay ny asa zay ho ataon'izy ireo eto a ary tsy maintsy ao anatin'ny direction moa manara-maso an'izany zavatra rehetrarehetra zany a fa ny tiako tenenina hoe mety afaka misy fanarahana tonga dia mivantana zay ataon'izy ireo a masehatra maro samihafa. Misaotra indrindra tompo.